Miarabanao zay andriamatoa tale jeneraly a nanankinan'ny firenena izao andraikitra vavana zao izay ato amin'ny ministera ny poste moa dia vonona mandrakariva ny hiara-miasa amin'izay ady atao amin'ny kolokolo izay a mba hisian'ny fitantanana madio sy mikarahara ary hipetrahany tena hoe fanjakana tandalana eto Madagasikara. Porofon'izany a dia ny akamaroan'ireo tompona andraikitra izay efa voatendry no tonga nanao ny fanambaram-pananana androany. Amin'ny ankapobeny dia ao amin'ny anankifolo eo ny tompona andraikitra efa voatendry ao anivon'ny ministeran'ny poste sy ny fifandraisan-davitra. Ny ambiny izay mbola tsy voatendry moa rehefa tonga ny fanendrena azy ireo dia hoe sahala ihany ny anateran'izy ireo sy amitan'izy ireo izay adidy amin'ny olom-pirenena sy tompona andraikitra amin'ny eto amin'ny firenena izay. Izay ihany angamba ny fandraisam-pitenenana fa dia mankasitraka antsika rehetra.